zay ny amin'iny fa mbola hijanatra io amin'izay resaka toetrandro zay isika na mila takaitra maro any distrika enina ao anatin'ny faritra Vatovavy fitovinany ny fandalovan'ny rivodoza Enao ireo renirano any an-toerana toa ny Namorona, Maty-Tanana, Ambaive ary Mananano ary betsaka ny tanàna Dipotrano. Io jerentsika ny fanasafana. Raha ny faritra Vatovavy fitovinany indrindra moa ny distrika Manakara dia isan'ny tena nitondra fahaisana tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Enao. Tany aminay zany tsisy rivotra mahery fa ny fiakaran'ny rano tena nanahirana ary isan'ny nitondra fahaisana be dia be zany na ny trano fonenan'ny olona, ny voly, ny lalana. Zay zany ny nafitsoko ny fandalovan'ny rivodoza. Amin'izao fotoana izao moa zany mbola eo am-pandaminana manangona ny hoe inona marina ny tena fahavoazana ny eo anivon'ny faritra sy ny préfecture satria miandry ny taritra avy any amin'ny be ny tanàna ambanivohitra dia tsy maintsy hoeninareo aminay solombavam-bahoaka hoe izao zany tena fahavoazana nahazo anay tao amin'ny distrika Manakara. Miakatra daholo ny renirano rehetra ao anatin'ny faritra Vatovavy fitovinany ary za zany dia manao antso avy eto fa hoe ny distrika enina anatin'ny faritra Vatovavy fitovinany dia betsaka rano, betsaka renirano renirano mandalo tanàna reny dia miakatra rehefa ho avy ny cyclone na ny orana dia vetivety dia mandifotra tanàna ray manontolo satria ny fiainanay any amin'ny faritra iny dia manamorona ny renirano zany ny tanànan'ny vahoaka zany. Ny zavatra hitako fotsiny zao tao amin'ny commune ny Ambandrika tao Ambaive dia nisy olona anankiroa maty nandeha lakana dia nahila ny lakana dia maty an-drano 2 andro 3 andro zay vao hita ny fatiny taty aoriana.